TV, il est 19h. Tonga toy ny fotoana ny famizana antsika ry fijery amin'izao alina izao zay anarahanao indray ny fotoana ny fampirahalam-boveo eto amin'ny fahitalavitra ma-TV miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy manasana ho am-pitiavana anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany tontolo ny asa fanaovan-gazety avy hatrany no anokavantsika ny fotoana ny vaovaontsika amin'izao alina izao ny toy hatrany ny etsika ataon'ny mpanao gazety entina indrindra anoherana ny fandiniana akamiana ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety entina nantanterahana izany indrindra ny fisaonan'ireo gazety mpiseho isan'andro sy ny fisian'ny radio miara-manonja. Ny toy androany ny etsika tanterahan'ny mpanao gazety entina anoherana ny fandiniana akamiana lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety. Nisaona ny gazety mpiseho isan'andro androany ary niarana nanao fampitahana ny volavolan-kevitra mivoaka tamin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety ary volavolan-dalàna natolotry ny gouvernemanta ary diniany eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Teo ihany koa ny fisian'ny radio miara-manonja nampitana miaraka tamin'ny alalan'ny onjam-peo 700 mahery manerana ny nosy ny etahitan'ny mpanao gazety ny tokony hanaovana fantsiana amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety mialohan'ny fandaniana izany eo anivon'ny parlemanta. Mihitsy le andin-dalàna izay tena hoe manososy ny fahalalahana maneho hevitra sy manao gazety eto amintsika ao anatin'io volavolan-dalàna io tsy ho voateniko eto le izy fa ohatra fotsiny hoe ny mbola fanomezana alalana ny TVM irery ihany andrakotra Madagasikara zany tsy ny fanarahana zany ny fanarahana dia ny hoe ny radio sy ny televiziona tsy miankina dia mananjoko anerana Madagasikara nahoana moa tsika eto Antananarivo no irery ihany no afaka hijery vaovao maro samihafa amin'ny endriny maro samihafa fa ny malagasy andraiky fatotra tsy mba ohatr'izany dia izay no mahatonga hoe be da be ireo andin-dalàna isan'izany koa ohatra ny hoe ny ministra mpikambana ny gouvernemanta no manome ny fahazahoan-dalana sy misintona fahazahoan-dalana ho an'ny haino aman-jery tsy azo ekeny zany nampisorana teto amin'ny firenentsika nandritra ny firy taona. Laza ihany koa izy ireo fa misokatra ny fampiresana ny mpanao gazety. Zay ny tadiavin'ity etsika ity hoe ndao ifampiresaka fa le mifampiresaka tsy hoe 10 minitra hoe raisinao amin'ny birao zay dia lailaina tsara dia samy vita tsy zay le fifampiresanay fa andao dinihan'ireo andiny ny dalàna izay miteraka olan'ireo dia ndao iarahana manitsy. Mandra-pisin'ny vahaolana maharitra ny toy ny etsika tanterahan'ny mpanao gazety etsika izay iseho amin'ny endrika samihafa araka ny fanazavana ny eton'ny komity mpandrindra ny etsiky ny mpanaova gazety.